Setry ny finoana no tanterahana ny farany herinandro teo ny fandraisan-tanana ny mpitandrina teo anivon'ny FJKM miadana Ambohimanga Rova sy Nord-Apartany arivo avaratra. Roa andro no nanamariana ny fandraisan-tanana ny mpitandrina tao amin'ny FJKM miadana Ambohimanga Rova sy Nord-Apartany arivo avaradrano. Ny alahady fahatelo ny volana aogositra kosa dia fotoana notarihany ireny fiangonana sy ny zanakam-pelezana. Ny zoma voalohan'ny volana aogositra kosa dia fotoana notanterahany sy Nord-Apartany arivo avaradrano teo ambany fitarihan'ny président synodal sy ny mpitandrina Rabetokotany Miarlaza. Fa inona moa no atao hoe fandraisan-tanana? Ny fandraisan-tanana dia fanompom-pivavahana atao ho fanamafisana amin'ny fiaraha-miasa ny mpitandrina sy ny fiangonana. Rehefa feno herintaona ny nahatongavan'ny mpitandrina ao amin'ny fiangonana iray, izay azo lazaina fa mifampizaha-toetra aloha ny rotota mandritra izany herintaona izany. Ilaina ny fankatoavy ny ambaratonga-drafitra eo amin'ny fitandremana toy ny birao-piangonana, ny mpievitra ary ny fivorian'ny mpandrain'ny fanasan'ny tompo vao miroso amin'ny fandraisan-tanana. Mariana fa ny mpitandrina efa voatokana natao consécration pastorale ihany no azo raisi-tanana. Nanomboka tamin'ny volana oktobra 2024 ny pastera Rambelson Ingoariel no nitondra ny fiangonana miadana Ambohimanga Rova vao niroso tamin'izao fandraisan-tanana izao. Mariana fa mpitandrina ihany koa rangavadiny. Nisy moa ny endrika hita maso nentina nanamariana izao fotoan-dehibe izao dia ny fanolorana sertifika sy fanomezana manokana mba ankasitrahana ny mpitandrina mianakavy. Fampivavahana izay natokana fandraisan-tanana, fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra fandraisan-tanana mpitandrina Ingoariel eto amin'ity fitandremana FJKM miadana Ambohimanga Rova ity. Ny président synodal ny arivo avaradrano no mitarika ny fotoana ny afatra avy amin'Andriamanitra ary ireo mpitandrina ao anatin'izany firalaim-pitandrina atao anatin'ny Nord-Apartany arivo izany no faringona nanaindary amin'ny manisan'ny fampim-pivavahana rehetra. Zavatra natao moa toy ny andro lehibe ohatr'izao itony dia misy ny fanomezana izay feno fitiavana dia feno fitiavana tokoa avy aty amin'ny fiangonana rehetra sy ny zanakam-pelezana nomena ny mpitandrina tao anatin'izany fankalazana ny fandraisan-tanana azy izany dia teo ny fanamiana ny baiboly ny bureau pastoral zany dia ny teo ihany koa ny lelavola izay dimy hetsy iray tapitrisa ariary. Fisaorana an'Andriamanitra lehibe moa nahafantarana izao fandraisan-tanana izao dia mirary sisy fahantinana antsika misaotra indrindra. Ny teny faneva tamin'izao fandraisan-tanana izao moa dia ny teny manao hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mahatoy izao nalaina tao amin'ny boky Korintianina voalohany toko 10 ny 10 ka ny tapany voalohany.